Falomerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mbola tonga soamantsara eto indray. Miaraba ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra amin'izao fotoana izao. Menao fa matoantsika tafaraka eto dia miray fo miray saina isika ho amin'izany fanjakana lanitra izany, samonoana sy mangetaheta ny famarinan'ny tompony ray anio. Amen. Dia izay noana sy mangetaheta no fokisana androany. Fa izay tsy noana dia apelany maina mazava ho azy. Amaky teny isika anio dia efa mizara arak'izay tarian'ny tompo indray androany. Fa na inona ho ambary eto dia misy anjara ho anao eto. Lazao ilay namanao hoe na inona ambary eo hoe misy anjara ho anao io. Amen. Dahory amaky teny Deutéronomia toko 4. Deutéronomia toko 4. Andevaka itsika andeny 12 hatramin'ny 15. Deutéronomia toko 4 andeny 12 hatramin'ny 15. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy Tompo. Hitanao ve aloha? Dia mitandrema fandrao adinoinao Jehova izay nitondranao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny trano na andevozany. Matahorany Jehova Andriamanitrao ianao ka manompo azy. Ary eo ka ny anarany no ianiananao. Ary aza manaraka an'izay andriamanikafa amin'ireny Andriamanitra ny firenena manodidina anao ireny. Fa Andriamanitra saro-piaro eo aminao, Jehova Andriamanitrao. Fandrao hirehetra aminao ny fahatezerany Jehova Andriamanitrao, ka ho vongorany tsy ho eo ambonin'ny tany ianao. Amen. Petera 1 toko 1. Petera 1 toko 1. Andevaka itsika andeny 17 fa mahafinaritra be ty resaky ty jinina. Petera 1 toko 1 andeny 17 ambin'ny 10. Famporisihana hitondra tena mifanaraka amin'ny filazantsara. Koa amin'izany sikino ny sainareo dia mahonona tena. Ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoany Jesosy Kristy tahaka ny zanaka manoa. Tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny famasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina ihany koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asany izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro fivahiniananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena ho nanavotana anareo amin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entindrazana. Fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Amen.
azo antoka fa mbola iverenantsika vakiny ireo rehefa avy eo fa alefako sady le izy aloha mba ahafahany sainao sy ny fonao ary fanahinao mahazo anjara sady ao anatin'ny vakiteny. Ny lohatenitsika anio dia ny fahatahorana an'Andriamanitra. Inona tsara? Dia efa mizaritsika androany ohatrany eo na fandehany. Ny zavatra izay tiako zaraina aminao amin'ity andro anio ity dia mba hahaizanao tsara aloha manavaka ny tokony anjaranao sy ny tsy tokony anjaranao. Bebe ny olona manaraka be tsy fantatro hoe par sentiment ve sa zaina ampianarina sa ahoana fa tsy hain'ny olona loatra matetika ny manavaka ny anjarany sy ny tsy anjarany ao anatin'ny soratra masina. Hoe soratra masina dia saintes écritures, soratra masina, holy scriptures. Dia natao hoe soratra masina dia par définition amin'ny famaritana dia izay atao hoe tanaky manomboka amin'ny Genesis toko 1 amin'ny katramin'ny Malaki toko 7. Izay ny atao hoe soratra masina. Dia tsy hain'ny olona no manavaka hoe inona no anjarany dia inona no tsy anjarany. Dia rehefa tsy hain'ny olona no manavaka hoe inona no anjarany sy inona no tsy anjarany dia raisiny olona faobe fotsiny ny Baiboly. Izay voasoratra rehetra dia raisina daholo. Izay mipetraka rehetra dia hoanina ambolony daholo fa tsy tena mahafantatra hoe ty ve hoanina marina, ty ve tsy hoanina. Rehefa namaky ianao ny Deutéronomia toko 9 dia miresaka mazava mihitsy ny Deutéronomia toko 9 fa Israely no iresan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany Egipta. Nisan'izay teo sa tsy nisy? Tangano ny tanàna izay voaka avy tany Egipta alohany. Misy ve? Tsisy. Ho an'iza zany ilay Deutéronomia toko 9? Ho anao ve ny Deutéronomia toko 9? Jereo kely ilay tarehan'ilay namanao sao dia ohatry ny Egyptianina, ohatry ny avy any Egipta amin'ny paozipoziny. Izay ny voasoratra teo. Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany Egipta. Ny fatahorana an'Andriamanitra izay voasoratra atao amin'ny testamenta taloha dia tsy mitovy amin'ny fatahorana an'Andriamanitra izay voasoratra atao amin'ny Petera 1 toko 1. Hozy izy teo amin'ny Petera 1 toko 1 andeny 7:10. Ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra ny antsoinareo hoe ray dia mitondra tena amin'ny fatahorana mandritra ny andro fivahiniananareo ety. Fatahorana anankiroa samy fatahorana fa tsy mitovy ny Deutéronomia toko 9 sy ny Petera 1 toko 1. Ny fatahorana an'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia toko 9 dia fatahoran'ny mpanompo ny tompony. Fatahorana inona? Mpanompo ny tompony. Hozy any boky Malaki any hoe raha ray dia aiza zay ajako ary raha tompo aiza zay tahotra. Tompo sy mpanompo, relation fifandraisana olombelona. Jereo tsara le Deutéronomia toko 9 fa misy fampitahorana ao anatin'ilay izy. Zany no nitondra anao nivoaka avy any Egipta dia matahory ianao miaraka amiko. Fa raha tsy matahotra ianao miaraka amiko dia zao ny ambarany ao amin'ilay 5:20 ho avy aminao, hikapoka anao, anafay anao, anao zay tokony rehetrarehetra ho atao anao misy famaizana, misy fampitahorana. Relation an'Andriamanitra amin'ny Israely, relation an'Andriamanitra amin'ny olon-kafa. Dia Andriamanitra miresaka mazava tsara aminy fa raha manao kitotoy ianareo miaraka amiko dia ho avy ako amin'ny kapoka sy ny firitsoka sy ny tsongo sy ny daka sy ny savaty sy ny sisa rehetra raha ataoko mahafantatra ny anarako ianareo. Satria maninona? Mba hampatonga anareo voatazona ao amin'ilay didiko sy ny lalako. Tsy Andriamanitra ny ratsy akory fa le karazan'olona izay no fanaraka aminy. Azonao ilay izy? Misy karazana olona tsy afaka teneninao zany.
tsy azonao tenena hoe oka io fa arakaraka ny tenenanao azy hoe oka io dia maninona ho mainka ataony io arakaraka ny tenenanao azy aza manao an'izao vao mainka ataony io fa rehefa miaraka menasy amin'izay ianao dia iny azy mifitsaka ny système fitondrana ny fiarahamonina eto amin'izao tontolo izao dia tahaka an'izany tsy maintsy misy sazy tsy maintsy misy fampitahorana raha mandika an'izao lalàn'izao ianao dia izao ny vola tsy maintsy alohanao eto Madagasikara ilay izy efa ela be tsy niova ny lalàna ohatra ny vola kely 3 arivo 5 arivo ohatr'ohatr'izany fa ny andafo raha vao misy infraction ataon'ny olona tonga dia vola be tsy toko tsy foroana dia tena matahotra daholo ny olona mandeha tômôbilina io ohatra dia rehefa miteny ny lalàna hoe 90 kilometatra isan'ora karatratra ny radara ianao mandeha 2 kilometatra isan'ora dia efa miomana amin'ny lamandy raha ohatra ka mihoatra an'izay raha tsy tadidiko hoe mihoatra ny 3 kilometatra isan'ora ny vitesy fetra no andehananao 90 sy ohatra hoe ianao mandeha 120 efa misy retirement ana permis dia verina indray ianao maka an'iny permis dia 1000 € manao an'iny permis dia matahotra ny olona fa mbola tsy tany vaiko daholo zany matahotra ny olona ny amin'izany zavatra zany dia inona ny zavatra ataon'ny olona mitandrina satria maninona matahotra idiran-doza matahotra ho voasazy matahotra azo sazy mavesatra izay mety afara hatramin'ny fanagadrana amam-bolana vitsivitsy raha ohatra ka ambony na tsy fankatoavan-dalàna dia tahaka izany ihany koa ny fomba nitondran'Andriamanitra ny reto Israely reto no tenenin'Andriamanitra izy ary nampitahorina ry zareo maninona mba hampatonga ny zareo hoendry tsara hipetraka ao amin'ilay tanàna izay nomen'Andriamanitra azy didy ao tena mahavesatra ireo isy fotoana misy olona nizara zavatra anankiray izay hoe io sabata io raha vao tsy ankatoavina araka ny tokony ho izy io tonga dia avoaka eo ivelan'ny tanàna dia toram-bato tsy ao anatin'ny tanàna ny toram-bato fa ny ivelany satria maninona raha toram-bato ao anatin'ny tanàna dia lasa maloto ny tanàna noho ny amin'ilay ran'ilay olona izay latsaka fa ny ivelan'ny firenena no avoaka ny olona dia toram-bato izay natao hoe fanajana ny sabata fa tsy vita fotsiny hoe mba anina fa ohatran'izao tsisy an'izany tsisy fifonana tsisy felatsiny tsisy fanatitra noho ny amin'ny tsy fanajana fa zay rehetra tratra tonga dia nivelany dia toram-bato mandra-pahafatiny izay natao hoe boky ny lalàna ary izay tantara izay dia natao ho an'ilay olona nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izay aloha ny atao hoe fatahorana an'Andriamanitra teo amin'ny Israely ary io fatahorana an'Andriamanitra io raha lasaina bavy dia ohatr'izao zavatra fitrangalesy sy ny fomba fiseho an'ilay izy rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao dia ny fatahoranao an'Andriamanitra dia tsy amin'ny alalan'ny zavatra izay any am-ponao tsy amin'ny alalan'ny zavatra izay any an-tsainao fa amin'ny alalan'ny zavatra izay ataonao ny zavatra rehetrarehetra ny fomba hitsarananao hoe matahotra an'Andriamanitra ianao sa tsy matahotra an'Andriamanitra dia amin'ny asa izay ataonao rehefa mahatitra fafolo-karena ianao matahotra an'Andriamanitra ianao nodika izay tsy olana natezitra ianao manatona an'io na lava-molotra be ianao mitondra an'io tsy maninona mihitsy ny raha niady mivadinareo tao tokantrano fa io tonga ao atepoly izay natao hoe matahotra an'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza aza mangalatra ny vadin'ny rahalahanao aza mangalatra ny vadin'ny namanao rehefa tsy nangalarinao fotsiny izy dia efa regle ny afera tsy maninona izay mitranga rehetrarehetra ny anaty sainao any sy ny fonao na tsirianao isaky mihetsika ary izy eo ambaravarakely tsy olona zany aza angalarina fotsiny izy dia milamintsika aza mandangy tsy maninona izay any sainao tsy maninona izay any am-ponao fa vavanao tsy mahazo miteny lainy aza mangalatra izay ihany koa izay natao hoe fankatoavan-dalàna tsy misy zavatra avany anatin'ny fo tsisy zavatra profond ary izay natonga an'ireo fariseo ireo tena nytenenin' Jesosy mihitsy hoe ianareo nge tahaka ny fasana milalotra fotsinareo ety ivelany fa ny ao anatinareo feno rombaka sy taolany maty feno fahafatesana ao anatinareo satria maninona mpanara-dalàna fotsiny reto fariseo ireto natao fotsiny izay amety ny zavatra
ety ivelany, matahotra an'Andriamanitra ety ivelany zareo. Ary amin'izao fotoan'izao be dia be ny olona fariseo moderna. Ny akanjo mirebareba, tsy mananinina kontra mirebareba ako. Dia verina ahoana koa paster zany, koa tsy zany ary veny tsara. Tsara ilay izy fa mila fanaraka ny aty sy ny ato. Izy Jesosy miresaka hoe diovy aloha ny atin'ny kapoaka. Io ny atao hoe atin'ny kapoaka, le ao anaty. Ato ny atao hoe atin'ny kapoaka, diovy io. Dia madio ny ivelany. Fa tsy ny ivelany dioviny. Dia lozana amin'ny krity avy nareo manao maquillage, nareo manao firavaka, nareo randram-bolo. Mamaky baiboly, atao anatin'ny baiboly misy azany hoe mirandram-bolo zany. Fa ny dika an'ilay mirandram-bolo atao anatin'ny baiboly sady mampianatra kely ihany afa indraindray tsika tsy mahazo resaka mantsy. Tsisy idiran'ny tanavosiny tsy fantatro zany. Fa amin'ny teny anglisy izy dia hair style, style na volo. Fa satria ny malagasy tsy mahalala style na volo fa tsy randrana. Dia randram-bolo no nandikany azy tao. Fa tsy fantatry ny Israely akory zany aza amin'ny randram-bolo zany. Zany ny mba resao amin'ny fady aminareo vety. Tsy hainy akory ny fisiny io. Fa le dika teny malagasy no natonga zany. Zavatra ivelany dia testamenta taloha. Zavatra ivelany lohalarany, testamenta taloha, tanterahina le izy, ankatoavina le izy, ezahana daholo ny rituel ny fombafomba rehetrarehetra. Atao araka ny tokony ho izy. Satria manino? Matahotra an'Andriamanitra. Satria manino? Matahotra ny diran-doza. Matahotra ny voakapoka. Matahotra ny tsy azo fitahina. Matahotra sao dia tsy ho avy ny orana amin'ny taona ambony. Matahotra sao dia ho irahan'Andriamanitra ny miaramilako marobe, izay ny filazan'Andriamanitra anazy. Ho irahako amin'ny aminareo ny miaramilako marobe dia ny valala sy ny sopanga. Za tena isorako ny tompo mihitsy fa za mahay ny testamenta taloha io. Efa imbetsaka namaky an'io dia tena azoko tsara mihitsy hoe inona avy ny resaka tao. Fa tena misy zavatra ohatran'izany ampitahorin'Andriamanitra hitazomana an'ilay olona. Izy Paoly indray mandeha amin'ny boky Galatiana hoe Israely ozy izy dia nitazomina ho gadra. Tazomina inona? Ho gadra. Ho gadra tao anatin'ny didy amandalana. Mandra-pahatonga ny fahasoavana. Zany hoe mba afahana mitazona an'ilay olona araky ny nofo. Mba afahana miazona an'ilay mpanompo. Tsy hanondrana. Mitovy amin'ilay fiarahamonina ihany. Tsy maintsy asiana ny lalàna. Fa raha vao tsy asiana ny lalàna dia misy problema be dia be atao an'io fiarahamonina eto amin'ity zao tontolo zao ity. Raha tsy asiana ny famerana ny hafainganam-pandeha dia samy handeha amin'izay tiany olona. Dia accident tsy accident eto amin'ity zao tontolo zao ity. Raha tsy asiana ny famerana hoe aza mamono olona dia samy mamono fotsiny, samy manao izay avelomany fotsiny. Dia tsy mandry fahalemana ny tany, fikorontanana ny zavatra mitranga, satria manino? Olona araky ny nofo, tsy voafora fo. Azonao ilay fandehan-javatra, fomba fitondrana olona raha ohatra ka hoe manana mpanampy ianao, na mpiasa ianao, na ohatra izany, na tompona orinasa, tsy azonao entina amin'ny fahasoavana zany izy. Hoe zanak'Andriamanitra dia entiko amin'ny fahasoavana ianao. Tsy miady zany any amin'ny toeram-piasana. Fa ny any amin'ny toeram-piasana dia mpiasa sy mpampiasana ihany ary misy lalàna sy didy mifehy. Ary rehefa mipetraka lalàna sy didy mifehy dia samy eo ambanin'io lalàna io daholo. Dia rehefa misy ny tsy fankatoavana ny lalàna dia miatra ihany koa sazy mifanaraka an'izany. Zany no fomba fitondrana ny olombelona tsotra fotsiny, ny olona ara-nofo fotsiny ihany. Tsy maintsy ampitahorina, tsy maintsy asiana sazy mipetraka mampatonga azy atahotra. Fatahorana an'Andriamanitra voalohan'izay zavatra izay. Natao ho an'i Israely ilaina voaka avy tany Egipta. Tsy fatahorana natao ho azy ho anao izany. Amen. Ary ahoana ny démonstration omeko anao ao anatin'izany? Zao ny ambara ny tenin'Andriamanitra. Korintena voalohany raha tsy diso aho. Mety andiny toko fahatelo any ho any misy azy. Fa ianareo izy tsy nomena fanahy mpandevozana amin'ny tahotra. Tsy nomena fanahy mpandevozana amin'ny tahotra. Ao mba misy mitady vetivety dia teninao rehefa hita.
fa kosa fanahy ny iza mahito eny zanaka anatsangany zay maninona iantsotsika hoe abarayo. Ianareo kosa dia tsy nomena fanahy mpandevozana amin'ny tahotra. Efa hita sa mbola tsy hita? Fa nomena fanahy ny zanaka anatsangana izay iantsotsika hoe abarayo. Ina? Romanina zay zany. Aloha veritsika vakina mihitsy mampatonga an'ilay sao dia misy latsaka kely amin'ny voambary. Romanina 8:5. Fa tsy nandray fanahy mpandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray fanahy ny mpananganananaka zay antsotsika hoe abaray. Zay ny olona amin'ny Kristy. Raha mbola tsy mandalo ny fahateram-baovao ao amin'ny Kristy ny olona dia tsy mandahitra aminy ny fanambarana zay hoentiko amin'ity toyany ity. Fa natenenina aminy ary zany dia tsy manan-kery any anatiny any. Ave resaka aminao ohatrany ao nalay tsy manan-kery. Hoe ny sofiny zany, fatany zany fa tsy manan-kery. Zao ny tenin'Andriamanitra milaza. Ny teninay izy Paoly tsy tonga tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoana ny fanasiny hery. Ary inona ilay fanasiny hery? Ny azo fijaliana, la puissance de la croix de Jésus-Christ. Ny olona tsy tonga amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra amin'ity tapany faharoa ity raha tsy mandalo ny azo fijalian Jesosy. Raha tsy maharay ny asa-pamonjeny Jesosy. Be dia be ny olona mivavaka amin'Andriamanitra fa mbola mijanona amin'ilay eta voalohany indrindra. Mivavaka fotsiny. Be dia be vavaka satria zay ny fomba nitezana anazy. Nianatra an'izao, nianatra an'izao, nianatra an'izao, nandalo dingana ohatran'izao, nandalo dingana ohatran'izao, nandalo dingana ohatran'izao, dia lasa ohatran'izao ankehitriny. Dia tsy mandahitra amin'ilay izy satria manino tsy voaovany any anaty. Tsy voaovany any anaty. Dia tsy mety ilay zavatra. Dia amin'izao fotoana iainantsika izao dia aza gaga mihitsy raha lasanabavy. Raha feno olona mitondra tena ratsy. Taonivon'ity izao tontolo izao ity. Izy misaotra masina milaza hoe noho ny aminareo ny tenenan ratsy ny anaran'Andriamanitra. Satria manina ilay olona tsy voafora fo dia tsy misy tahotra an'Andriamanitra ao anatin'ny fony. Be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra fotsiny fa tsy manana tahotra an'Andriamanitra ao anatin'ny fony. Dia inona ny zavatra mitranga ary avako malala atao anatin'ny fiangonana dia manaja an'Andriamanitra. Trinona ilay manaja an'Andriamanitra? Ty dia tranon'Andriamanitra. Raha feno fotaka ny kiraroko fa fako indroapolo mihitsy aloha. Tsy azo lotoina ny tranon'Andriamanitra. Rehefa tonga ato aho misy karazam-piteny tsy azoko tenenina ato. Na fitenin-jatovo ary tsy azo tenenina. Rehefa miaraba salama tompoko. Raha manao bonjour aho efa manomboka sadaikadaikatra hoe mety ve izany aloha sa dia tsy mety aloha izany. Tranon'Andriamanitra ny io. Eto mipilipitra tony no ajainy. Tsy azo andehanana eo. Taloha za paka sary, paka vidéo. Bedy foana isaky nde. Za tsy malala izay fomba fatao sy inona. Fa vao mitady anatokatona an'ilay totohatra ianao hiakatra eo mba haka sary an'ilay mpanambady na ohatra izany. Tonga dia misy diakona neny to tena tonga dia tsy manaiky izany mihitsy. Tsy azo an'ilay aty. Masina io, pilipitra masina io, antara masina io. Tsy azo ekarana aty. Ozy ny tenin'Andriamanitra milaza ity firenena ity manaja amin'olona fa mifony lavitra ho Jehovah. Lavitra an'Andriamanitra. Le tahotra an'Andriamanitra zavatra superficiel. Be dia be ny olona mbola manompo an'Andriamanitra amin'ny tahotra an'Andriamanitra ivelambelany amin'ny tahotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra manodidina fotsiny ozy ako miresaka aminao. Any amin'ny fekanjo matahotra an'Andriamanitra. Any amin'ny fiogona volo matahotra an'Andriamanitra. Any amin'ny fomba fiteny tandremana tsara. Tsy ratsy izany Averitsika eto
diovy aloha ny atin'ny kapoaka madio ny velany sady ilaina ny atiny madio ny velany koa ilaina madio amena fa ny problema ao anatin'ilay tantara ny atiny ny velany ihany tena hiazaka zany olombelona fatratra ny velany tena tetavindra olombelona fatratra rehefa mandeha mivavaka dia misy mihitsy ny akanjo fetina mivavaka filaza azy akanjo fetina mivavaka oza resaka hoe misy olona miteny tokony akatona ny fiangonana tokony akatona nareo hoe mba efa nandinika raha akatona regny io mikatona io avance saintery io mba efa nisy nandinika an'izany ve mikatona miaraka amin'ny fiangonana rehetra avance saintery tsisy hividy akanjo fetina mivavaka tsony ny olona dia olona firy no voaroka sy tsy ananasa sy fianakaviana firy no fatika ny anoanana ao anatin'izany tantara zany manaja n'Andriamanitra ny olona matahotra n'Andriamanitra ny olona fa ny fony tsy voafora melohan'ny ipasitsika sy ifindrantsika ao anatin'ilay tahotra n'Andriamanitra araka ny tokony ho izy dia mila lazaiko aminao androany fa tsy mitondra n'aiza n'aiza ary efa tsy d'actualité intsony ilay fatahorana n'Andriamanitra amin'ny Deutéronomie toko 1. Ozy izy boky Romana toko 10 Kristy ny farany lalàna ho famonjena ho an'izay rehetra mino. Maninona hony? Kristy no farany lalàna ho famonjena ho an'izay rehetra mino. Zany hoe rehefa tonga Kristy rehefa maty teo ambony hazo fijaliana izy, c'est la fin de la loi. C'est la fin de la loi. Tapitra eo amin'ny Kristy voaomby eo amin'ny hazo fijaliana ny lalàna. Romanina toko 10 andininy 20 no misy an'izany resaka izany. Rehefa tonga Kristy dia inona amin'izay ny zavatra netiny raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita amin'ny fanjakany lanitra. Ahoana ny ampatonga ny olona ateraky indray? Voarainy ny fitiavan'ny Kristy. Inona ilay fitiavan'ny Kristy? Petera 1 toko 1 fa tsy zavatra mora simba sy mora lo. Tahaka ny volafotsy, tahaka ny volamena no namonjena anareo, no nanafahana anareo tamin'ny netin-drazana, tamin'ny zavatra ratsy rehetrarehetra. Fa ny rasoan'i Kristy tahaka ny rano zanak'ondry tsy misy kilema. Zay no zavatra izay miasa indray aty amin'ny testamenta vaovao, aty amin'ny fanekena vaovao. Ny fatahorana n'Andriamanitra aty amin'ny fanekena vaovao ho aso anao. Tokony atahotra n'Andriamanitra ve tsika? Eny tompoko. Fa ny tahotra n'Andriamanitra ho atsika dia tsy le crainte fa respect. Inona tsara? Fanajana. Misy teny anglisy mahafinaritra be mihitsy ako taloha. Sady mba zarazara kely any ianao dia mahafantatra ilay izy. Misy ny atao hoe reverent awe. Reverent awe. Tahotra feno fanajana. Tsy le tahotra sy ovotra intsony. Zao fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe i Mosesy rehefa isehoan'Andriamanitra dia tonga Andriamanitra miaraka amin'ny voninahitra. Ozy izy Mosesy milaza matahotra loatra. Matahotra loatra n'ity Andriamanitra ity. Sao dia hidiran-doza, sao dia zavatra anjoa. Matahotra loatra n'izany Andriamanitra izany a. Ozy izy Isaia milaza indrisy eto amin'ny firenena malotomolotra misy a. Sao dia ahita loza amin'izao zavatra mitranga izao. Dia avy ny anjely nanendry molotra Isaia. Dia ozy izy ny anjely atefy eo amin'ny molotra ao. Ty sabatra ty raha tsy diso dia nateka teo amin'ny molotra Isaia. Dia zao ny filazany anjely madio amin'izay ianao. Fa raha tsy izany mahita loza ianao. Dia ianika ny tendrombohitra Sinay Mosesy. Avy ny anjely laza taminy esory aingana kapanao io. Fa masina ny tany izay hitsahanao ity. Ho faty ianao raha tsy izany. Fatahorana n'Andriamanitra. Misy menasy ao ambadika. Misy fampitahorana fanampitehana, misy fampitahorana fandravana fahasimba-piainana. Tsy fitahiana, fitsaharany fitahiana, fatongava fanozonana. Mba tsy ho zasy ianao aneny hanompo an'Andriamanitra amin'izany karaza-tahotra izany. Amen. Fa inona ny karaza-tahotra izay hanompontsika an'Andriamanitra? Respect. Fanajana. Fanajana n'ilay maty. Esolo ny fahotana. Fanajana n'ilay tsy nangataka ninninina, tsy nangatahana ninninina, fa nanolotra ny tenany maimaimpona.
avitra isolo anao. Zay ny zavatra izay nataon'i Jesosy anao. Zay natao antsika namaky tanteraka n'ilay Petera voalohany toko voalohany teo. Teo izy miresaka amin'ilay efa vita amin'ny folo raha tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asany izy rehetra fa tsy isika rehetra no atsoinareo hoe ray dia mitondra tena mifatahonana mandritry ny andron'ny fivahinananareo. Dia nazavainy amin'izay hoe inona ilay anton'ilay fatahorana fa fantatrareo tsinony fa tsy zavatra mety ho simba taka volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena-dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema. Sasainao mankatoa an'Andriamanitra, sasainao manaja an'Andriamanitra, sasainao manome voninahitra an'Andriamanitra, sasainao mitondra tena tsara, tsy matahotra no voakapoka. Amen. Tsy matahotra ny tsy ho tahina. Amen. Tsy matahotra no any amin'ny elo. Amen. Tsy matahotra no voaozina. Amen. Fa inona ny antony anaovantsika an'izany rehetra zany? Par respect, fanajana ny zavatra izay nataonao anao, ny zavatra izay nataonao atsika, ny avotra izay nomeny atsika hoe Andriamanitra. Tsy zavatra mora simba ny nomenao, tsy anjelo ny rahanao, tsy vahaolana tsotsotra no nataon'Andriamanitra. Fa tena milaza antsika tsiraray avy mihitsy. Fa efa monjena izay nomeny tompo antsika io nge tsy zavatra taitaitra fotsiny tao an-danitra. Ka hoe ohatran'ny rehefa nataoko ny fandaniana tsy hita mihitsy atao reto olombelona reto. Tarangaha misy midina any a. Dia tonga dia tapitapoka izy ny andeha. Tahoare. Tsy izany nge. Fa ny asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra nge 4 arivo taona ny préparationy. 4 arivo taona Andriamanitra dia efa mihevitra zasy ianao, efa mihevitra ny fiangonany. Ahoana ny anambarako olona, satria averiko eto foana ny planin'Andriamanitra. Mitady mponina vaovao izy ampitoerina ao amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao, dia zasy ianao zany. Amen. Zay tsotra ny planina. Tsy sarotra ny planin'Andriamanitra fa zay tsotra. Aiza misy olona vaovao, aiza misy olona izay tokony ho amponenina ao amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao, izay tsy misy corruption intsony, izay tsy misy fanimbana intsony, izay tsy misy asan'ny devoly sy asan'ireo zanaky ny devoly izay nitondra falotona teto amin'izao tontolo izao. Efa voavetaveta nge ity izao tontolo izao ity e. Hoy ny tenin'Andriamanitra milaza mikasika Sodoma sy Gomora. Efa reko ny fitarainana ozy izy avany ambany any. Io tany tsahatsika io tsy fatatsika zany. Fa ny amin'ny tontolo ara-panahy misy fitarainana io. Inona ny tarainana io? Misy raha latsaka eo amin'io. Misy fahavetavetana atao eo ambonin'io tany io. Zany namitehan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Zany ny mponiny zao tontolo zao. Tena zavatra tian'Andriamanitra atao, tianangona ny azy izy. Amponeniny amin'ny toerana vaovao. Dia hozy izy filazana hoe zao Andriamanina ary izy oloko. Dia amindra fo aminy aho, tsy tsatra ny amin'ny famindra-poko amin'ny ahako. Mba tanteraka an'izany 4 arivo taona afaka malala. Ny préparation famonjena. Voavoaka Saedena i Adama sy Eva, Andriamanitra efa mivonina. Aiza ny taranaka izay amoahako ny famonjena ho an'ny olombelona. Nivoaka Kaina sy Abela, nisafidy Andriamanitra i Abela noho izy. Novonoiny Kaina i Abela satria nisy adiny azony Satana sy adiny Jehova nanomboka teo. Novonoiny Kaina i Abela. Dia hozy Andriamanitra mbola misy toyany, Seta no anarany, navoaka azy Seta. Tamin'ny alalan'ny Seta namoahana ny taranaka rehetra. Tonga teo amin'ny Noa indray. Noa, tsisy olo-marina eto amin'izao tontolo izao afa-tsy ianao rery ihany. Manamboary ianao samby fiara, ho anao sy ny ankohonanao, fa za hamonjy anao fianao fa nahita fity tamiko. Za anao taranaka lehibe. Amoahako an'ilay Mesia hamonjy an'izao tontolo izao, anangana taranaka vaovao. Nivoaka Noa, tao amin'ny taranaka Noa, mbola misy olon-dratsy be dia be ihany koa. Navahan'Andriamanitra indray Abraham avy amin'ny taranaka ao indray, nitahina ny firenena rehetra. Ary izy any amin'ny bokin'ny Galatiana hoe raha miresaka hoe taranaka izy dia tsy tahaky ny milaza olona maro fa olona ray dia Jesosy Kristy zany.
tamin'ny taranika Abrahama navoaka indray misy Isaka, misy Ismaela tsy izy, Isaka ny zanaky ny tefikasana. Niteraka Isaka misy any Jakoba, misy any Esau tsy izy, Jakoba ny zanaky ny tefikasana. Nanomboka teo amin'izay taranaky Jakoba rehetra noho izy. Amoahako an'ilay Jesosy Kristy. 4 arivo taona Andriamanitra nikarakara famonjena ho azo anao. Rehefa tonga ny famonjena, telo amin'ny 30 taona sy tapany izy ny aina teto ambonin'ny tany. Tsy nitady izay sitrapony izy, tsy nitady izay tiany izy, fa hozy izy ny laza sady tsy tonga ho topoina. Tsisy olona ny ankoka teo anatrehan'i Jesosy. Ny olona ny ankoka teo anatrehan'i Jesosy dia olona mila vonjy. Andriamanitra Jesosy ampahoren'ny fanaratsiny zanako, poreta izay mamporotra azy ihany. Hoy, ny olona mavita izay tsy fanao, raha tsy izany ivoaka ny fomba fiteny malagasy hoe lelafiko ho faladianao. Rehefa misy zavatra mitranga tsy dia ilay faladianao loatra mahaliana, fa ianao mavita ny zavatra ilaiko dia lelafiko ho faladianao. Fa ny olona ho an'ny interieur nanaovana izany, Jesosy tsy tonga ho topoiny fa mba hanompo ho avitra isolo maro. Tonga teto ambony tany izy tsy nanao sitrapony, fa nanao sitrapony izay naniraka azy. Vita izay dia rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia napetraka teo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ray. Teo izy filaza sotra masina, mbola mifona ho antsika rehetra izy. Izany ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra io dia manao ny zavatra rehetrarehetra, miasa mafy. Nanolotra ny ainy, tsy nanao zava-poana, tsy nanao zava-dehibe ny ainy, fa nataony zava-poana zany ho famonjena asy ianao. Tsapany Petera loatra izany zavatra zany, fa zao nitsapany Petera ihany koa voaraiko izany zavatra zany. Fa manahoana kosa tafafindra atao amin'ny reto zanako ara-panahy reto ve zany? Tsapany Petera fa izy manana fatahorana n'Andriamanitra mandritra ny andro fivahinianany. Zay ilay ambaran'i Petera voalohany toko voalohany teo. Mitondra tena matahotra n'Andriamanitra Petera mandritra ny andro fivahinianany eto amin'izao tontolo izao. Tsy mandanindany fotoana fotsiny. An'ilay fatahorana n'Andriamanitra. Fatahorana n'Andriamanitra tsy atao mpiangonana fotsiny ihany, fa tena naiza misy ianao. Dia any anatin'ny sainao sy ny fanahinao any. Raha matahotra n'Andriamanitra, raha manome valeur ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy. Tsy lalaneko fahatany fotsiny fiainako eto ambonin'ny tany. Raha mitady ianao anatin'ny didy amandalany, tsy ahita an'izany mihitsy ianao. Matahoran'i Jehovah Andriamanitra ao dia aza mandanindany fahatany ny fiainanao eto ambonin'ny tany. Tsisy an'izany ao, tsisy raharahan'izany mihitsy ao. Tsisy an'izany ao. Ny fatahorantsika n'Andriamanitra dia any amin'ny fitondratena, any amin'ny fiteny, any amin'ny fisainana, hatrany anatin'ny sainany mitandrina. Amen. Any anatin'ny sainany mitandrina. Satria manino sarobidy loatra ny fidianana azy ianao. Izay ny fian'io teny. Sarobidy ny fidianana azy ianao dia mitandrina any amin'ny fisainako. Sarobidy ny vitanana azy ianao dia mitandrina amin'ny fandahara-potoanako. Azonao ilay izy. Ohatran'ny hoe olona anankiray dia sahirana be izy. Sahirana be izy zany, tsy mba afaka mivavaka. Dia avy ianao manatona anazy dia miteny, alao ataoko ny raharahanao fa mandehana mivavaka. Alao ataoko ilay raharahanao androany lahady maraina fa tiako ianao mba handeha hivavaka. Ilay fatahorana amin'izay ao anatin'ilay izy. Dia rehefa natao ilay raharaha dia lasa mandeha mivavaka. Fa tsy hoe natao ilay raharaha dia lasa nijery akola miady. Izay natao hoe tsy fatahorana. Izay natao hoe tsy fanajana. Azonao? Misy olona manao sakrifisy mba ahafahanao manao zavatra tsara kokoa, mba ahafahanao mahazo tombotsoa, ahafahan'ny hafa ihany koa mahazo tombotsoa amin'ny alalanao. Dia ina nefa ny ataonao? Ianao zavatra hafa ny ataonao. Tsisy respect zany, tsisy fanajana zany, tsisy tahotra ny anaran'izany. Azonao ilay izy? Fanajana ny atao hoe tahotra aty amin'ny fanekena vaovao. Fanajana ny atao hoe tahotra aty amin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Fanajana
Ny zava-bitany Kristy, tsy fanaovana tsintsina zava-bitany Kristy. Zay ny atao hoe tahotra, ka raha matahotra n'Andriamanitra aty amin'ny fanekena vaovao. Dia manaja ny Kristy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataoko. Manaja ny Kristy. Tsy tiako tenenina ratsy ny anaran'i Kristy. Amenna. Zay no mahatonga tsy manao zavatra izay ampatonga ny olona hiteny ratsy anaran'i Kristy. Matetika izy io mifamatotra amin'ny fahazoana faty antoka. Mahafaty antoka izy io matetika. Misy fotoana efa nizara zavatra ohatran'izao hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra, fiarahana amin'ny Jesosy. Jesosy tena karazana olona hafa mihitsy. Izy ilay resaka mandohetra iny, na tsoa ny Petera. Izy no tokony handohetra ny olona hafa sa ny zanaky ny amperora. Dia ozy izy Petera hoe ny olona hafa ko zanaka amperora zany ve handohetra. Ozy izy Jesosy miresaka ka dia afaka ary ny zanaka. Raha ohatra tsy mandinga, raha ohatra ka tsy mahazo resaka, inona ary zany resaka. Ny olona moa matetika zany mamaky fotsiny an'ireny. Fa za mandinga ilay hoe inona zany resaka Jesosy zany, zanaka amperora ny resanako hoe afaka ary ny zanaka. Izy ny zavatra tiany lazainy tsy nao anatin'ilay izy hoe za zany afaka. Dia ohatran'ny te hametraka fanontaniana fa zanaka ny amperora taiza ianao, zanaka Kaisara avy taiza ianao. Fa ny tikalisy tsy hidirako amin'io aferanareo io. Fa zao fandrao isika nafotoana azy. Dia mandehany ianao manjono. Dia ao ambava ny azandrano anankiray izay azonao dia misy vola denari anankiray mandehana loavy ho asy ho anao. Mba tsy tenenany ratsy ny fanjakan'ny lanitra, mba tsy hampatonga ilay fanjakan'ny lanitra ho voahosom-potaka. Mandehany ianao. Mandeha mandoa an'izany zavatra zany, na dia tsy ao ambanin'izany zavatra zany. Sasy ianao miaina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsika mitondra tena tsara. Satria ho any amin'ny elo sosanatria. Na sosanatria ho sotomin'Andriamanitra indray ilay fitahiana efa finomanino ahy. Tsy ketrika ohatran'izany ny fiarahana amin'ny Tompo. Fa respect. Tsy tiako voalotony anaran'i Jesosy Kristy. Tiako azo voninahitra ny mety azo voninahitra, mety tsy azo voninahitra izy fa en tout cas. Za aloha hanao ny zavatra rehetra mba tsy havohosom-potaka, mba tsy amin'ny anarako, mba tsy noho ny amiko ny havohosom-potaka ny anaran'ny Andriamanitra. Azonao ve ilay izy? Zany mahatonga antsika raha lasenam-pavo verina amin'izay tsika amin'ilay zavatra resantsika teo hoe madio ny atiny dia madio ny ivelany. Ka fitafianareo hanome voninahitra n'Andriamanitra. Amen. Par respect. An'ilay namonjy anao. Izy tsy mampaninina azy zany. Fa fanzara tamin'izany ary mahita antsika miborida anao amin'ny ladosy tsy solana aminy zany. Ko raha ininona moa na 2 centimetatra sisa ziponao. Tsisy raha iny azy zany. Fa ilay olona ny tafotoana mahita an'izay zavatra izay. Dia rehefa tafotoana ilay olona dia ny anaran'ny Andriamanitra no voahosom-potaka. Tsisy respect. Azonao ve ilay izy? Raha tsika rahalahy manapa-kevitra ho ataontsika ohatran'ny volona akoho lahy sy akoho vavy ny volontsika. Ilay mitsangana be fa tsy lamody tsy moa izy ireny, fa taloha izy ireny tena lamody tsy laitra mihitsy ary misy pastera tena tektonika tsara mihitsy. Volona. Tsisy rarahin'Andriamanitra zany iny. Zavatra levony zany. Zavatra levony zany na lokonao arc-en-ciel volonao, na ataonao lavabe, na ataonao tsy fantatro, na solainao ny tapany ilany dia tsy rarahiny azy zany. Tsisy olana aminy zany. Fa ilay olona ny ambadika hiteny ratsy ny anaran'ny Andriamanitra. Izay ilay tsisy respect noho ny aminao no hitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra. Ianao izay novidiana lafo tamin'ny rany Kristy. Dia izay ianao tsy rarahiko zany. Tao anaty Baiboly misy tantara ohatran'izany. Resaka henana terina amin'ny sampindray izay. Dia nohaniny zalahy soamantsara satria olona afaka hono izy. Dia inona ny zavatra natao? Lasa izy makany an-tempoly sampy. Dia misy olona manatitra ianao, mihinana soamantsara hoentina ny antso forsety dia mihinana soamantsara. Ozy izy Paul ny resaka hoe ny fahafahanao nge manafotoana ny rahalahinao. Liberté anao manafotoana n'ireo rahalahinao ireo. Dia mety ve zany eo anatrehan'Andriamanitra fatatsika ozy izy fa zava-pona ny sampy. Tsisy dikan'izany zavatra tsy miainy zany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsisy rarahin'Andriamanitra n'izany. Fa misy respect votsitra hoe ilay milaza ny tena ny fahazanak'Andriamanitra mihinana amin'ny tempoly sampy. Azonao ilay problema? Vers le respect.
zasanao mitondra tena manaja an'Andriamanitra, miaro ny voninahitr'Andriamanitsika. Tsy miady aman'olontsika kory hiarovantsika, tsy avelako mihitsy ianao, tsy azonao tevatevaina ny Andriamanitra, tsy an'le resaka. Fa le fitondran-tenantsika no ampisehontsika respect an'Andriamanitra. Tsy hoe mba ho voatasy, tsy ho voatasy ny sisa, tsy ho voakapoka, tsy izay, fa satria no vonjenya, satria no fitianya, satria sarobidy amiko lasa mpamonjena vitany. Amen. Madiva mary antsika andeha hiverenantsika vakina le Petera voalohany ozy ako, toko voalohany andeny 17. Mifamatotra daholo rehetrarehetra. Petera voalohany toko voalohany andeny 17. Koa amin'izany sikino ny sainareo dia mahonona ny tena, dia za mahony tena dia ferana ny zavatra rehetrarehetra atao, manana self control, manana fifehezan-tena amin'ny zavatra rehetra, tsy mandeha amin'ny filana, tsy mandeha amin'izay tiany, tsy manao izay tiany, tsy manao izay mahafinaritra ny nofo fotsiny ihany. Ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoany Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa, jereo tsara le izy fa mifamatotra daholo le izy. Zanaka manoa, zanaka mankatoa, zanaka mandeha araka sitrapon'ny rainy, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny. Zay le liberté mandeha ny amin'ny tsy tokony ho izy tamin'ny tsy fahalalànareo. Fa araka ny famasinany lay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Masina amin'ny fisainana, masina amin'ny fiteny, masina amin'ny zavatra rehetra izay atao, tsy manao kitotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa raha lasina bavy, na dia fanajapo-taona ary. Amen. Amen. Hoako ange zany. So dia verinao hoe za foana ny asimpaster. So dia za indray ary nieritreretiny. Misy olona tena mieritreritra za mihitsy, le olona avy miresaka amiko dia davy ny fanojo amin'ilay resaka iphone le tory-tena. Na dia tsisy hifandraisana zao ary zany resaka voateo le nitantaraiko mihitsy zao zany iteninany zany. Tsy voatery mihitsy fa ho atsika zany. Amen. Fa araka ny fahamasina n'ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina ihany koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Satria voasoratra hoe ho masina ianareo, satria masina aho Jehova. Ary raha ilaiko sy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoina areo hoe ray. Zay amin'izay le Romaina 8:25 no resantsika teo hoe isika tsy manana le fanapahan-devozana ho amin'ny tahotra intsony, fa ho amin'ny fananganana anaka izay atsotsika hoe Aba ray. Dia eto Petera mamerina manao rappel ny zavatra izay nitenenin'i Paoly. Ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray. Dia manina hony mitondra tena amin'ny fahatahorana avec crainte. Rehefa ny olona avako malala ny tsy mitondra tena amin'ny fahatahorana, dia mandehandeha ho azy fotsiny ny fiainana io. Zay tsara fa rehefa ohatra zao mpanjaitra anankiray, omena deadline izy, zany hoe mena fe-potoana izy, ilaiko amin'ny fahavolana io pataloha io. Za dia efa miteny. Dia le faran'ny volana ohatra zany afaka herinandro, dia lasa izy tonga dia manao an'io zavatra io. Tonga izy dia tena milofo, tsy manao kitotoa, alaminy daholo ny programany rehetrarehetra. Tsy maintsy vita sy ny zaitra amin'ny faran'ny volana. Fa raha ohatra ka hoentina ho any aminy le lamba, volana Jolay tsika izao, toy izany hoe ilaiko amin'ny Krismasy. Roviny io vao ataony 24 amin'ny 5 anoany raha sitrapon'Andriamanitra ka tsisy ny sampona. Any io vao ataony. Tsisy fahatahorana satria manino tsisy fetrany le zavatra. Tsisy fetrany le zavatra. Dia izay ny ambarany eto ao anatin'ilay izy mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro fivahiny ananareo. Matahotra ianao. Matahotra n'le deadline na le mpanjaitra. Dia lasa izy tonga dia mikatroka herinandro meloa
anovany an'le izy fa satria rehefa mandeha gona be any fotsiny le zavatra tsisy deadline tsisy fetrany tsisy hoe ahoanana maninona de andro fotoana farany izy vo manao an'le izy zasy ianao mitondra tena eto amin'ity zao tontolo zao ety na de tsy misy ara-baiko sy fampitahorana de zasy ianao tokony hitondra tena mitahotra mampatonga antsika havokatra ny olona tsisy fatahorana de tsy misy vokatra ny mpanjaitra mitovy amin'le teo ihany volana jolay tsisy fetrany le izy de tsy mahavokatra izy tsisy an'izany mihitsy hoe volana jolay menao azy ny lamba de fara volana jolay efa vita le izy io le akanjonao amin'ny krismasy tongava amin'izay manao ese azy tsisy an'izany tsy possible zany araka ny teneniko anao 24 amin'ny 5 arivo izy vo manao an'io amin'ny 5 maraina ianao miantso azy aloha manao any izy eo fa finition 6 ozy izy nefa zavatra efa tamin'ny jolay no naterinao tany finition 6 tongava valovaly eo ka zany amin'ny 7 miditra e avalo ianao vo asainanao ese azy raha vo tsy misy lay asa misy tahotra le tahotra eto amin'ity tantara ity zany ianao manapa-kevitra an'le izy azonao tsy Andriamanitra tsony mampitahotra anao fa ianao no mitondra tena mitahotra ianao no mitondra tena ianao no mametraka ho an'ny tenanao zanak'Andriamanitra vovonjy tsy anaoko totoa eto amin'ity fiainako ity tsy anaoko totoa amin'ny zavatra eritreretina saiko na de manana problema ary tsy avelako mihitsy ny saiko eritreritra zavapoana avy mitady anondrana sy anaoko totoa sy saina ohatrany tsy vavaka so manginy ianao enonao zay averiko eto foana any midosy miteny an'izany atao hitan'olona mihitsy an'izany tsy mahazo manao an'izany ianao manao ohatra ny abakoka na de tsy mamotsona ry io aviavy io miresaka amin'ny tenanao ianao io zany atao hoe mitondra tena amin'ny fahatahorana azonao zay amenna matahotra an'Andriamanitra ianao tsy tahotra Andriamanitra no mampitahotra anao sy menasy anao amin'ny karavasy sy ny kibay fa ianao mihitsy no miresaka amin'ny sainao ianao ry saina tsy mahazo mivilivily zany ianao tsika mirespekte tsika manaja an'ilay nanolotra ny aina ho avitra monjy atsika tsika andeha andova ny lanitra tsika andeha hiaraka amin'i Jesosy tsy anaoko totoatsika amin'ny fivahinianantsika eto ambonin'ny tany amena zany atao hoe antom-pizina zany atao hoe existence fahavelomana mahomby fa rehefa tsy zay ny ataonao de tadidio zay fanoharana an'le mpanjaitra zay tsy fantatra tokoa hoe oviny Jesosy no avy mandeha ho azy fotsiny fiainana fa raha-petso ny vavaka avakavalao amin'ny herin'ny mbola misy le talata amin'ny aniny amin'ny eo tsy maintsy tonga tsotsorona alefalefa moramora ohatran'izany tanao reny le atao tsy matahotra azonao ve le izy reny atao tsy matahotra tsotsorona ny fotsiny manao fahotana ny olona de atao safo be mantsina fotsiny tonga ny arivan'Andriamanitra eo fonany amin'izay ratsy rehetra vitana manomboka mikely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra zany atao hoe tsy matahotra an'Andriamanitra azonao le izy de rehefa ny olona ny tsy matahotra an'Andriamanitra tahaka izany de ny erreur izay nataony androany ihany no ho averiny rapitso tsy homaly zany rapitso izary ny afaka ny anovo maly tsony fa rapitso ny eritreretina iny ihany ny averiny rapitso de iny ihany ny averiny rafakapitso mitovy amin'le mpanjaitra teo androany izy ay voaray le lamba rapitso manomboka kopy izy tsisy deadline noko teo izy rapitso rafakapitso ndray manomboka amin'ny herinandro tsy maintsy vitako fa mbola manao anina kely le olona fa misy costara tsy maintsy enjehako anaovana confirmation le olona hono de vo vita io tonga de atokony ianao tsisy deadline tsisy fampitahorana fa ianao mitondra tena mitahotra ozy izy milaza hoe amitahotra sy ny ovitra atateraka famonjenanareo tsisy fahavokarana raha vo tsy misy tahotra ao am-potsika tsy misy fahavokarana raha vo tsy misy respect ao anatin'ny foko sasy ianao fa lasa fontsika manao zay tiatsika atao de ny alahady ihany ny latsinainy de ny latsinainy ihany ny talata de ny talata ihany ny zoma de ny 2022 ihany ny 23 de ny 2023 ihany ny 25 de ny taona me miakatra merci Seigneur un an de plus
fa ianao ny eo ihany ny eo zany atao miaina tsy matahotra an'Andriamanitra. Azonao ilay izy zay nytenenako hoe ho asoanao zany afatra zany mampatonga ny antom-pisitsika hatonga fahavelomantsika hitondra zavatra amin'izay manomboka izao mba hiainantsika mametraka tombam-bidy ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy ho antsika, mba hiainantsika mametraka tombam-bidy an'ilay tsy zavatra mora simba sy mora loha tahaka ny volamena sy ny volafotsy. Zay natao hoe matahotra an'Andriamanitra. Mba samozanaka matahotra an'Andriamanitra ny antsika. Amen. Mila miofo sasy ianao. Mba tsangantsika hivavaka amin'ity androny ity dia samy mamandiny tena aloha anatrehan'ny Tompo mialohan'ny anaovantsika hira, mialohan'ny anaovantsika fanomezana sy sisa rehetra. Mba jereo hoe aiza ho aiza avintsika ilay tsy manana respect, tsy manana le aja mendrika an'ilay ray izay nanangana antsika. Hosanany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.